eo amin'ny pejy fampianarana kosa dia nisy ny varavarana misokatra no karakarainy ny fikambanan'ny mpianatra fitantanana na ny AEGM teny amin'ny anjerimanontolo izay notanterahana ny 12 volana aprily lasa teo. Nampiavaka izany ny fizaran'ireo mpandraharaha ny lalana nolalovana sy ny traikefany. Fanady Aidina avy hatrany. Fanamby lehibe ho an'ireo mpianatra izay mandranto fahalalana momba ny fitantanana eny amin'ny anjerimanontolo ny fananganana orinasa. Nandritry ny varavarana misokatra izay nokarakarain'ny AEGM na ny fikambanan'ny mpianatry ny fitantanana ny alakamisy lasa teo dia mpandraharaha maro no nizara ny lalany sy ny traikefany tamin'ireo mpianatra teny amin'ny Grand Amphidex Akato. Moins de 4 millions de francs volanay valy, izay no volanay orinasanay. Ekonomianay 10 taona, raha 19 ans miasa 24 ans anaovana orinasa fa ny ekonomia vita tao anatin'izay 10 taona izay 4 millions de francs nentinay nanomboana ny orinasanay. Ça entre 2007 et 2016 eninjato mpiasa ny tantanako eraky Madagasikara. Zay zavatra tsy nianarako fa teo any mianatra an'ilay izy. Ankoatry ny fiara-miasan'izy ireo amin'ny CRE dia miara-miasa amin'ny fifindronan'ny mpandraharaha malagasy ihany koa ny AEGM ary anisan'ireo nizara ny traikefan'ny raha teo ny filohan'ny FIFPAMA Eric Rajonary izay filotale jeneraly ny orinasa Guanomady ihany koa. Anisan'ireo mpandraharaha teny an-toerana ihany koa i Carole Rakotondrainibe, Mayara Laizavindrakoto ary Faly Rarivison. Etsika izay anamariana ny fanomboana ny taom-pianarana ity etsika ity raha ny voalazan'ny filohan'ny AEGM. Ny andro androany dia natokana manokana ho an'ny fisokafan'ny taom-pianarana 17 sy 12 atao amin'ny sampam-pampianarana fitantanana. Ny aktivité anay androany dia ny mikarakara conférence, izany hoe ny ankizy tafiditra aty Akato zany dia sosa dia zarina hitady hikaroka ary anomana ny hoaviny amin'ny alalan'ny fananganana ny orinasa manokana fa tsy ho araka ny fomba fitenena hoe ho mpiasan'ny olona. Ho an'ireo mpianatra amin'ny taona voalohany dia nisy ny fampizarana sy tolo-kevitra izay nandraisan'ireo mpianatra zokiny anjara.